dia misaotra ny tompo lehibe indrindratsika no izao namoriny antsika eto indray amin'izao fotoana izao. Tena tsapa mihitsy zany amin'ny segondra sy ny minitra ary ny dingana rehetra izay ataontsika dia tsapa mihitsy ny tanany tantanantsika, tsapa mihitsy ny heriny, hita mihitsy ny voninany tena itsika mihitsy tena ny fitiavany tena amintsika. Ka manasa ny malagasy rehetra indray amin'izao fotoana izao ndao hisaotra ny tompo. Raha misy olona nanadino dia fomba eto amin'ity fandaharana ity no mampatsiahy fa tokony hisaotra ny tompo ny malagasy rehetra. Didinin'ny baibolitsika manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Ka nisy nanadino ve tamin'ity androany ity nisy mbola tsy dia mahay an'izany loatra, mbola misy miakanakana ny vava, mbola misy sadaikatra, mbola misy tsy mino tsara, tonga indray ny tenin'Andriamanitra androany mamerina ny malagasy amin'ny fahamarinana misaora amin'ny zavatra rehetra. Inona ny zavatra misy amin'ny fiainanao mampasadaikatra anao tsy hisaotra ny tompo? Baiboly milaza hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Mankasitraka anao ihany koa tsy mahafoy ny fiarahana. Naizanaiza misy anao amin'izao fotoana izao na eto an-tanindrazana ianao na ny ivelany any any ampitan-dranomasina rehetra any dia raisoany arahaba tsy lany mamina omba ampiraritso atolotry ny ekipa rehetra anao. Faly izay tafaraka aminao ary raiso ny firarintso atolotra ianao dia no fenoana ny herin'Andriamanitra sy ny fanahy masina ianao amin'ity androany ity mba hoentina miazakazaka manohy ny dia indray. Tena ilayntsika izany amin'izao andro farany izao. Aza taitra ianao raha miresaka amin'izany hoe andro farany izany foana, miresaka an'izany hoe efa ho avy Jesosy izany foana, fa tsara mihitsy mahasoa antsika ny ampatsahivy ny fanahy masina ny tenin'Andriamanitra. Ka miverimberina eto amin'izao fandaharan'izao foana ny atao hoe andro mampidi-doza, andro farany, efa ho avy Jesosy tokony efa ho fiainantsika izany. Raha misy olona mbola tsy zatra an'izany mbola hafahafa amin'ny miaino an'izany dia izao fandaharana izao dia amerina malagasy rehetra amin'ny fahamarinana fa efa akaiky Jesosy. Raha misy olona vaovao amin'izao fotoana izao tafaraka aminay dia tsara ny mampafantatra anao fa izao fandaharana izao dia mamerina ny malagasy amin'ny fahamarinana. Matetika rehefa toriana ny fahamarinana dia miala ny olona. Tsy vo izao ihany izany fa nisy fotoana ny mpianatry Jesosy mihitsy no niala satria tsy zakany ny fahamarinana. Jesosy dia mpamonjy. Ozy ny filazantsara nosoratan'i Matio toko 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe satria ny zanak'olona tonga hamonjy izay very. Izay ny mission an'i Jesosy hamonjy izay very ary tena tiantsika hiara-ho-mpandova aminy. Rehefa voavonjy ny olona anankiray dia matetika mieritreritra fa la vie est belle, autoroute daholo ny fiainana rehetra. Ozy ny filazantsara nosoratan'i Luka toko 7:17 manao hoe ary koa Jesosy tamin'izy rehetra, raha misy te hanaraka aoka izy an-dani-tenany dia hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka hanaraka. Tena toriana eto fa tsy mora ny manaraka an' Jesosy. Tsy mora izany hoe mpianatry Jesosy izany. Raha olona tsy tena vonona ny hitady famonjena dia miala, fa tsy mora ny hoe mpianatry Jesosy. Tsy mora izany hoe tsy misy pentipentiny zao tontolo izao ity izany. Raha mandinika tsara an'izany hoe tsy misy pentipentina, mahadio tsara. Tsy mora izany. Tsy mora izany hoe miorena tsara, aza miova, mahefa be mandrakariva miasan'ny tompo. Tsy mora izany hoe raha naona ny fahavalonao, omeo hanina izy, raha mangetaheta izy, omeo rano. Ka ho an'ny malagasy rehetra izay tafaraka aminay amin'ity androany ity andaontsika hanantona ny tenin'Andriamanitra amin'ny fisainana efa vonona fa tsy mora izany mpianatry Jesosy izany. Ka tsy mila mihitsy mametraka fanontaniana be hanao discussion fa ny Baiboly milaza hoe fa aoka ho mpanatanteraka ny teny ianareo fa aza mpiaino fotsiny ihany dia mamitaka ny tenanareo. Saotran'i Jesosy tsika maniraka amin'ny fanahy masina mampianatra antsika ny zavatra rehetra dia ny anjarantsika
dia manatanteraka. Dao petraka am-pelantanan'ny tompony fotoana fa tsy tiany devoly ihany zao ataontsika zao. Jesosy faly zay fa novorianao eto indray faly zay fa nangoninao dia tafaraka eto indray ny malagasy rehetra. Misaotra betsaka fa tadiavinao mihitsy ny malagasy rehetra n'aiza misy any, ary mahafaly zany satria erak'izao tontolo zao dia mahita ny fahazavanao, afaka mianatra ny teninao, mahazo ny hery sy ny fanahinao masina. Ka mekohoka izay ry mpanjaka mpanjaka amin'izany fitiavana tsy takatry ny sainay izany atolotra ao anay isan'andro. Misaotra betsaka fa eniky ny voninahitra ao ny fiainanay, feno ny herinao ny fiainanay. Misaotra betsaka manjaka aminay. Misaotra Jesosy ny fitiavanao, ny famindraponao, ny fifonanao anay, ny fiantranao anay, ny fierovanao anay, ny fanambinanao anay. Ka indreto zahay nanapa-kevitra hanolo-tena Tompo ho fanatitra velona sitrak'Andriamanitra. Jesosy raiso ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao, vonina hanolo-tena ho anao. Jereo ny foniny tsirairay avy mangetaeta, ny hianatra, te hafantatra ny sitraponao satria te ho any an-danitra. Jesosy te ho any an-danitra izay. Mamela ny elokay, mamela ny adalanay, mamela ireo zavatra rehetra tsy araka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay, fa te ho any an-danitra izay Jesosy. Ampio ny malagasy, ampio zahay mba ho tanteraka eo anatrehanao, ary ho avy ny fiverenanao fanondrony eto amin'ity zao tontolo izao ity, dia ho isan'ny ho alainao ny malagasy rehetra. Mangataka ny fanatrehanao zay amin'izao fotoana izao satria tsy mahavita na inona fantatray zany. Mila ny herinao, mila ny fanahinao masina, mila ny fanatrehanao zahay mba ho mpanatanteraka ny teny ny malagasy rehetra. Jesosy arovy amin'ny asan'ny devoly ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao, n'aiza misy azy eto amin'ity zao tontolo izao ity. Tao hiaraka aminay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Apetraka eo an-tananao ny fotoana, apetraka eo an-tananao ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao, apetraka eo an-tananao ny fitaovana rehetra, tera sy laza sy ny voninahitra mandrakizay no atolotry ny malagasy rehetra, ny mpanjaka amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany, ny malagasy rehetra na hoe amen. Androantsika dia hianatra momba ny vavaka. Amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny boky nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Tesalonianina voalohany 5:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaha ka aza mitsahatra. Didinin'ny baibolitsika hivavaka, ary tsy vitany hoe mivavaka fotsiny fa didinin'ny baiboly tsy hitsahatra ihany koa. Raha amin'izao fieritreretantsika izao, raha amin'izao fisainantsika izao, dia mbola ametraka fanontaniana be da be ihany tsika, dia mbola hanao discussion ihany tsika ny amin'izany hoe mivavaha ka aza mitsahatra izany. Ahoana ny ahavitanany izany? Dia ny baiboly ihany no mamaly azy. Dao aloha jerentsika ny fomba hitarihan'ny baiboly antsika eo amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra, hoe rehefa misy tenin'Andriamanitra anankiray dia ahoana ny ataontsika. Ho vakiantsika ao amin'ny bokin'ny Josoa 1:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Oka tsy hiala eo amin'ny vavanao ity bokin'ny lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina mba hitandremanao hanao araka izay voasoratra eo, dia ambinina ny lalànao sady ahazo fahombiazana tsara ianao. Rehefa manoloana an'izao tenin'Andriamanitra izao dia hozy ny baiboly hoe oka tsy hiala amin'ny vavanao ity bokin'ny lalàna ity. Tena fokely io tenin'Andriamanitra io manao hoe mivavaha ka aza mitsahatra, ndao aloha io tsy ho esorina amin'ny vavantsika. Zay aloha ny dingana voalohany. Dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe saintsaino andro aman'alina. Oka mihitsy tsika hanome fotoana hisaintsainana izany teny izany andro aman'alina. Dia izany ny ahatonga antsika hitandrina hanao araka izay voasoratra eo. Dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe dia ambinina ny lalànao sady ahazo fahombiazana tsara ianao. Izay zany ny torohevitry ny baiboly raha tiantsika ny hahatanteraka an'izany hoe mivavaha ka aza mitsahatra izany. Ndao andiny tena avy hatrany amin'ny fomba fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Jesosy dia nanao fanoharana anankiefatra momba ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Ny voalohany dia nohariny tamin'ny voa nafafy teny amoron-dalana. Dia hozy hoe ireo teny amoron-dalana hozy dia
izay nandre nefa avy ny devoly ka nanaisotra ny teny tao ampony fandrao ino izy ka ho vonjena. Tokony ho fantatritsika zany fa ny devoly de miasa mba haka ny tenin'Andriamanitra ao amponin'ny olona. Io ny tenin'Andriamanitra hoe fandrao ino izy ka ho vonjena. Fanoharana faharoa de ireo voa na fafy teny ambonin'ny vatolampy. De ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ireo teny ambonin'ny vatolampy de izay nandre sady nandray ny teny tamin'ny hafaliana nefa tsy manapaka ireo fa mino vetivety ihany. Ko amin'izay andro isehon'ny fakapanahy dia mihemotra izy. Fanoharana fahatelo de ireo voa na fafy teny amin'ny tsilo. De ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ireo teny amin'ny tsilo de izay mandre fa noho ny mandeha izy de voagejan'ny fanahiana sy ny harena ary ny fahafinaretan'izao fiainana izao ka tsy mahavanim-boa ho amin'ny fantanterahana. Ny fahavatra farany de noharin'i Jesosy tamin'ireo voa na fafy teny amin'ny tany tsara. De ozy ny tenin'Andriamanitra hoe fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa de izay nandre ny teny amin'ny fo sady marina no tsara dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Mila mitandrina tsara ny zanak'Andriamanitra ary mila mandiny tena ihany koa sao de tsy tany tsara. Zay ny fanontaniana apetraka, tany tsara ve tsika? Raha mandidy antsika ny tenin'Andriamanitra hoe mivavaka aza mitsahatra, ahoana ny fomba andraisantsika an'izany teny zany? Sao de mbola misy toe-po sy toe-panahy sy toe-tsaina manakana ny tenin'Andriamanitra tsy hiasa amintsika, manampitrotraka ihany koa ny devoly. Tena ny tenenin' Jesosy mihitsy fa misy asan'ny devoly zany amin'izao fotoana izao manala ao amponin'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Tsy avelan'ny devoly ho voavonjy ny olona. Ka amin'ity androany ity daontsika hangataka amin'ny tompo mba homeny fo vaovao sy fanahy vaovao mba ho tany tsara isika. Tsy moramora zany hoe mivavaka tsy mitsahatra zany. Dika zany de hoe zay zavatra rehetra atao n'aiza n'aiza de mivavaka foana. Tsika zany de manana connexion en permanence amb Jesosy. Zany ny dikany hoe mivavaka aza mitsahatra. Ho vitantsika ve zany raha tsy manana ny herin'ny fanahy masina tsika, raha tsy manana ny herin'Andriamanitra tsika, raha tsy tany tsara itsika, raha tsy mandresy ny asan'ny devoly tsika? Tsy vita zany. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe de ambinina ny lalanao sady ahazo fahombiazana tsara ianao. Midika zany tokony makatoa ny tenin'Andriamanitra raha te ahazo valim-bavaka. Sao de mivavaka de tsy manantena akory valim-bavaka. Fa tonga ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity mampianatra amin'ny malagasy rehetra mba ho tahaka ny tany tsara, mba hamoa amin'ny faharetana isika. Epistily nosoratan'i Jakoba toko 1:4 de manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa aoka ho faharetana misy asa tanteraka mba ho tanteraka sy feno ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Didinin'ny tompontsika mba hanana faharetana misy asa tanteraka. Zay ny tapany voalohany milaza ny toe-panahy anatonana ny tenin'Andriamanitra. Manomboka izao zany raha misy tenin'Andriamanitra enitsika de tsy tokony ho avaka eo am-bavantsika zany tokony ho saintsaina mandrakariva zany mba hitandremantsika anao araka izay voalaza. Faharoa zany de tsara ny mahafantatra fa itsika tsy mahay mivavaka. Maka tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 8:19 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy no mifona ho antsika amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra fa ny fanahy masina no mampianatra antsika ny zavatra rehetra. Ny fanahy masina no mampatsiahy antsika ny tenin'i Jesosy. Rehefa tapa-kevitra ny olona anankiray mba hivavaka amin'izay hanatanteraka an'io sitrapon'Andriamanitra io hoe mivavaka aza mitsahatra de ny zavatra tokony atao de tsara ny mangataka fanatrehan'ny fanahy masina. Tsy tokony hisy malagasy zany amin'izao fotoana izao de hivavaka fotsiny izy tsy mangataka ny fanatrehan'ny fanahy masina. Mety ho vitany le vavaka fa vavaka tsy mandingana 2 metatra akory zany.
Mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity nda ho angataka ny fanatrehan'ny fanahy masina fa izy no mamonjy ny fahaleomentsika. Matetika tsika no mangataka zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra dia tsy miaino Andriamanitra. Matetika tsika no mivavaka amin'ny fahalalantsika tsy mahatsapa akory ny fitarihan'ny fanahy masina. Manomboka androany ao zay rehefa hivavaka amin'ny malagasy rehetra dia angataka ny fitarihan'ny fanahy masintsika fa izy no mamonjy ny fahaleomentsika. Tsy fantatritsika mihitsy izay lazaina. Zany no mahatonga ny olona tsy mahavita vavaka. Zany no mahatonga ny olona tsy mifantoka amin'ny fivavahana. Zany no mahatonga ny olona dia aleony tsy mivavaka mihitsy satria tsy mahavoaka tonom-bavaka ny vavany satria tsy ny fanahy masina no mitarika azy. Misy olona ve tafaraka aminay amin'izao fotoana izao mahatsapa an'izany hoe mivavaka maina. Io tena tsapa mihitsy hoe mivavaka maina io. Tsy misy ny fanatrehan'ny fanahy masina fa mipetsopetsona fotsiny vava. Mangataka zay tiana angatahana, miteny zay tiana tenenina. Fa manomboka androany nampianarin'ny fanahy masintsika androany fa tsy fantatsika ny vavaka tokony ataontsika dia nda ho angataka izany asan'ny fanahy masina izany. Zany mahatonga antsika hoe Jesosy eo arotsay aminay ny fanahinao masina. Mba io fanahy masina io no hitarika ny vavaky ny malagasy rehetra. Nda ho anova famindritsika fa efa nampianarina androany ny vavaka rehetra izay atao manomboka androany dia oka ny fanahy masina no hitarika. Tsy resaka vavaka nampianarin'ny tompontsika androany fa hiresaka vavaka ampianarin'ny fanahy masina. Misy vavaka nataon'i Davida amin'ny Salamy faha 150 manontolo tsy ho vakitsika eto fa ny 1:2 ihany no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe sasa madio aho mba ho afa-keloka ary arovy aho mba ho afa-pahotana. Mosesy koa ao amin'ny Exodosy 3:30 dia nanao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fona tamin'i Jehovah Andriamanina ny Mosesy ka nanao hoe Jehovah nahoana ny fahatezeranao no nirehitra tamin'ny olonao izay nentinao nivoaka avy any amin'ny tany Egipta tamin'ny hery lehibe sy ny tanana mahery. Hezekia mpanjaka koa dia angataka fanasitranana ao amin'ny mpanjaka faharoa 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Mifona aminao Jehovah tsarovy ankehitriny ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko tanteraka ary ny nanaovako izay tsara teo imasonao dia nitomany mafy dia mafy Hezekia. Vavaka anankitelo nataon'i Davida mpanjaka, nataon'i Mosesy, nataon'i Hezekia mpanjaka. Reo hitantsika reo tamin'izany mbola tsy nisy vavaka nampianarin'ny tompo. Mampianatra antsika ny Baiboly hanao vavaka torapo. Teto dia izy telo mirahalahy dia niresaka direkta mihitsy tamin'Andriamanitra. Dia ny anjarantsika indray amin'izao androntsika izao dia miresaka direkta mihitsy amin'ny Jesosy satria Jesosy no mifona ho antsika any amin'Andriamanitra. Dia izao zany izao vavaka atao izao dia vavaka torapo alefa direkta amin'ny Jesosy. Mila mizatra an'izany tsika izao fa efa andro farany izao. Tena mila mitalao, mila mifona, mila mibebaka amin'ny Jesosy mihitsy tsika satria izy no mpamonjy antsika. Dia alao tonga dia mandeha direkta any aminy tsika. Rehefa tena vavaka torapo, rehefa vavaka tarihin'ny fanahy masina dia tsy mahagaga raha mitomany ny olona satria mahatsapa fa mpanota izy, mahatsapa fa olombery izy, menatra izy, manenina izy dia mitomany ny olona, mikohoka ny olona, mivazavaza ny olona. Ka izany fomba rehetra izany dia azo ao aorianan'ny fitarihan'ny fanahy masina. Ka manasanao ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Nisy fomba vavaka ve natao tsenjery? Efa mafy ny ataky mbola vavaka atao tsenjery ihany atao. Dia tsisy valiny satria tsy misy ny fanatrehan'ny fanahy masina, tsy misy ny fampianaran'ny fanahy masina. Amin'ity androany ity nampianarin'ny Baibolitsika hoe tsy fantatritsika akory izay vavaka tokony ataontsika. Nda ho anetry teny, nda ho angataka amin'ny tompo arotsay aminay ny fanahinao masina, ampianatra anay mivavaka. Arotsay aminay ny fanahinao masina, hitarika ny vavaka izay ataonay. Zay vao ahavita an'izany hoe mivavaka tsy mitsahatra izany. Fa raha ilay mbola fomba taloha, tsy misy ny fampianaran'ny fanahy masina, tsy misy ny fitarihan'ny fanahy masina, dia vavaka natao tsenjery dia ny eo ihany ny eo. Ndao tsika andiny tena fa sao dia tsy misy valim-bavaka mihitsy ny fiainantsika. Mba mitalao ihany,
mba mangataka ihany fa ny eo ihany ny eo. Ka amin'izao andro farany izao efa ho avy Jesosy. Tsy aleo ve mba ho tratran' Jesosy eo am-pivavahana? Tsy voatery hoe andohalika eny ampovoan'arabe ianao, fa eny an-dalana eny anaty busy, any am-piasana, rehefa mba ianao rerinina eo dia afaka mivavaka. Zay ny hoe mivavaka aza mitsahatra. Tsy voatery hiteny mafy, tsy voatery hitomany eo eny mason'olona na hivazavaza na ankatanany eny, fa rehefa olombavaka zany mahita fotoana foana hivavahana. Zany ny tena zavatra tsara indrindra zany hoe tratran' Jesosy eo am-pivavahana, maty eo am-pivavahana. Ka manasa ny malagasy ny baiboly amin'izao fotoana izao da ho hianatra an'izany hoe toe-panahy tia hivavaka zany, na iza na ny salama na ny marary, rehefa zatra n'izany ny mivavaka zany tsy terena ntsony zany, mandeha ho azy zany. Zany mihitsy ny tiany Tompo ho fiainantsika hoe fiainam-bavaka, vavaka foana. Ninona atao dia vavaka foana, na inona zavatra miseho dia vavaka foana. Andaontsika hisaotra ny Tompo androany fa nampianariny an'izany. Andro farany izao nda ho hanao ny fomba rehetra mihitsy rehefa ho avy ny andro hitsoiny Jesosy antsika dia mba maty eo am-pivavahana. Mora Jesosy ny tonga aloha dia tratrany eo am-pivavahana antsika. Mila saintsainina mandrakariva io tenin'Andriamanitra io. Mivavaka aza mitsahatra. Andro aman'alina ozy ny tenin'Andriamanitra. Da ho angataka amin'ny Tompo mba ho tany tsarantsika, mba hamovo tsara. Zay ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Da ho apetraka eo am-pelantanan'ny Tompo fa ny baiboly dia milaza fa ny devoly dia manaisotra ny teny ao am-pon'ny olona, fandrao iny ny olona ka ho vonjena. Tsika tsy hanaiky an'izany fa itsika zanak'Andriamanitra efa nomeny fahefantsika handresy ny asan'ny devoly ary tsy misy maharombaka zay eo an-tanan'Andriamanitra. Jesosy misaotra betsaka noho ny fampianarana tamin'ity androany ity. Misaotra betsaka mampianatra anay mivavaka. Jesosy hatr'izay zay dia manao vavaka atao tsenjery. Hatr'izay zay dia manao vavaka tsy mangataka akory ny fitarihan'ny fanahy masina. Hatr'izay zay dia nandeha tamin'ny vavaka amin'ny tsy fahalalana. Androany nampianarinao zay. Jesosy eo miekohoka amin'ny malagasy rehetra, mifona sy mibebaka nandritra an'izay fotoana ela be nandehananay tamin'ny tsy fahalalana izay. Misaotra betsaka mamela heloka, misaotra betsaka miny tsy mahatsiaro ny andro nandehananay tamin'ny tsy fahalalana. Misaotra betsaka mamindra fo aminay, misaotra betsaka mamela heloka. Tompo voarainay ny teninao, tsara ny teninao, manadio ny teninao, manome hery ny teninao, mamy mihoatra noho ny tantely ny teninao. Mangataka izahay ny anendrenao ny tananao amin'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Jereo ny olona nandray ny teninao, jereo ny olona maniry mba ho tany tsara, mba haniriny ny teninao. Tompo, jereo reto malagasy manoka tena, manokana ny fotoanany, mikatsaka ny fanjakanao reto. Jesosy aza velanao rereto zahay, vonjeo ny malagasy. Diovy amin'ny alalan'izao teny izao zahay, vonjeo ny fananay fa zay te ho isany ianao. Jesosy ataovy mpianatrao zahay. Jesosy ataovy an'le mpianatrao tsy miverin-dalana ireny. Jesosy ataovy amin'le mpianatrao tena mpanaradianao marina ary hitondra ny azo fijalianay isan'andro isan'andro. Jesosy fenoy ny fanahinao masina sy ny herinao zay ahavitanay an'izany. Mivavaka, tsy mitsahatra zany. Jesosy atao volombavaka zahay. An'olo teny zahay fa inona moa zahay tsinitsinina. Mila anao zahay. Mila ny fanahinao masina zahay. Mila ny herinao zahay. Jesosy vangio ny malagasy amin'izao fotoana izao. Mamindra fo aminay amin'ny adalana sy ny fahotana ny loto, ny petipetina mbola amin'ny fiainanay. Jesosy diovy amin'ny teninao zahay. Jesosy vonjeo zahay. Aizo izay mba ho isan'ny mpianatrao. Misaotra betsaka noho ny teninao. Misaotra betsaka mamangy anay. Misaotra betsaka ny fitiavana sy ny famindraponao. Misaotra niaraka taminay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Apetraka aminao ny fiainanay fa tsy fantatrainy rehefa avy eo. Jesosy tazomy malagasy rehetra mba haritra hatramin'ny farany. Dera sy laza sy ny voninahitra tolotra ny mpanjaka, ilay tompo ny tompo, mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, miasa sy velona mandrakizay. Ilay masina indrindra, amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany, malagasy rehetra na hoe amen. Mankasitraka ny mpiray tanindrazana rehetra na ny eto toerana na ny any an-dafy rehetra any, tsy niova radio ianao fa niaraka taminay teto tamin'ity androany ity. Ametraka ny mandram-piaona izay fa manantena ny mbola hifankahita ary ndao
hivavaka ka tsy hitsahatra fa efa ho avy Jesosy.